Iverina amin'ny maresaka eto an-toerana kosa isika tamin'ny farany herinandro lasa teo no niaona ireo navita fiofanana tamin'ilay programme ETEC na ny Indian Technical and Economic Cooperation vokatry ny famatoram-piara-miasan'ireo tonta dia misy indray ny vatsim-pianarana izay atolotra ho an'ny malagasy amin'ity taona ity. Vatsim-pianarana manodidina ny 100 no omeny Inde ho an'ny malagasy amin'ity taona telo ambin'ny folo sy roa arivo ity ao anatin'ny programme ETEC Indian Technical and Economic Cooperation araka nambaran'ny ambassador-ny Inde eto Madagasikara Manju Set nandritra ny feonany voalohany tamin'ireo malagasy efa nahazo vatsim-pianarana tany Inde. Tetsy amin'ny masovoan'ny Inde, tetsy Tsaralalàna no nanatanterahana ny feonany farany herinandro lasa teo ireo nahazo tombotsoa tamin'ny fiofanana araka ny fampitambavao amin'ny masovoan'ity firenen'ity eto amintsika. Nanomboka tamin'ny taona 770 no nanome vatsim-pianarana ho amin'ny malagasy ny gouvernemanta indiana ka malagasy hatrany 700 no efa nahazo tombotsoa tamin'izany. Lalam-piofanana maro samihafa no narahan'ny mpianatra tamin'izany, anisan'izany ny teknôlôjia amin'ny fifandraisana sy ny serasera, ny fampandrosoana ny eny ambanivohitra, ny teny anglisy, ny informatika ary ny fanaovan-gazety. Inde izay manome lalam-piofanana hatrany amin'ny 200 amin'ireo firenena 750 maneran-tany. Ho an'ny Madagasikara manokana dia manomboka amin'ny 3.4 miliara ariary ny vola natokana ho an'ny programme ETEC hanomezana fiofanana sy fanamafisana traikefa ho an'ny olona am-perinasa.